io tsy miankina amin'ny communication fa io za fefanteny ary ireo olona reo koa zay manohitra le olona tena concerné zany izy moa ireo olona concerné ireo olona mivelona ao le mponiny tuliara raha antaninao mponiny tuliara le tsy manaiky any base tuliara olona voafidy dolo regny ray zay faharoa manaraka an'izay de zao ambarako ty fa mbo hoteneniko nareo zany mahazo azy voalohany communication nataony société nividy an'io base tuliara io société américaine le izy nanao communication izy am bourse satria mandeha am bourse ty société nividy an'io base tuliara nanao communication koa ny filoha-pirenena ingay anjinirina rajoely hoe zano hitarika an'io inona nahatongany ingay andro rajoely antenan'io satria tao anatin'ny communication tany a États-Unis de niteny mihitsy condition voalohany de tsy maintsy manao communication ny fitondram-panjakana donc zany baiko omena any fitondram-panjakana io zavatra raha izay io zavatra io tenenay tsy mety fa manina ny tereny io société américaine io hoe tao anatin'ny communication tena nazava tsara mihitsy hoe ovainareo ny lalaninareo satria raha zahay mandeha hany lasa tsy manara-dalàna satria ho anatin'ny lalàna ny américaine tsy maintsy ianao manaraka ny lalàna américaine ary manaraka ny lalàna ny tany eo zay vo afaka miasa ovainareo lalàna eo de tao anatin'ny communication hoe volona ingay andry rajoela hanova lalàna eto a Madagascar raha ohatra ka ilainy zany dikan'izany zany fantatry ingay andry rajoela fantatry ny société io fa ity base tuliara ty raha vo atao de tsy anara-dalàna lozany zany zavatra tsy azonao eretseretina mihitsy hoe eo amin'ny toerana misy am base tuliara misy olona mivelona be dibe zahay rehetra ka ry zareo tsy anara-dalàna na de hahafaty anay le izy fa tsy mampanina zao na maty zay na misy lalàna tsy arahana satria naninona ny antony tompoko de tsotra ihany tsy mety io base tuliara de zany sany andro ingay andry rajoely miteny hoe vonao nova lalàna tsy afaka miala am'zany izy ananako io taratasy io afaka jerena amin'ny société io tsy afaka miala ingay rajoely ary tsy azona fena voaka malagasy zany zavatra zany fa izy vonona ny tena hoe hanova lalàna satria tsy manaraka lalàna-pandarenana ary tsy manaraka lalàna velona eto ary tsy manaraka lalàna international io base tuliara ary zahay tsy manohitrotro foana fa ny antony anoveranay tompoko de tsotra sady tsy manara-dalàna no tsy mety am vahoaka malagasy indrindraindrindra fa ny vahoaka monina ao amin'ny ao tuliara sy ao amin'ny toerana misy base